Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahiny. Toy ny zaza voateraka ianareo, koa maniria ny ronono mpanahy tsy misy fangarony, mba hitomboan'ny famonjena aminareo. Alleluia. Taratasy voalohany Masindahy-Pierre, toko 2. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby eo ve mpagnaraka tsy tapaka ty onjam-peo ny radio Fagniry mamitsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby ologno araiky, natao sy natokana agnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy atao agnatin'ny diocèse mamitsika. Agnatin'ny faliagna ndraiky aravoagna andesinay miarahaba anareo tratran'izao alady faharoan'ny Paka izao. Ny eglizy magneran-tany niany ty magnamelo hevitry lehibe amintsika, mifalia sy mifankatiava ao amin'ny Tompo. Ke entan'ny eglizy tsika mandritra ny herignandro, iaigny zegny lohahevitry lehibe zegny amin'ny fo sy ampinoagna ary ampahamarinagna tokoa. Noho izegny andeha hoarantsika ny fampianarana ndraiky toroteny arosony ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amin'ny alalan'ny fizaragna ny tenin'Andriamanitra maro samihafa arosony eglizy amintsika, ke andeha hoarantsika ampinoagna amin'ny fanantenagna ary ampitiavana tokoa izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Nazoto ireo mpino tamin'ny fampianarany apôstôly sy ny famonjem-pivoriana ary tamin'ny famakiana ny mofo sy ny fivavahana rehetra. Betsaka koa ny fahagagana sy ny famantarana nataon'ny apôstôly tao Jerosalema ka raiky tahotra ny olona rehetra. Ny ray toerana ny mpino rehetra dia ny ombonany ny fananany rehetra sy namidiny ny taniny sy ny fananany, ka nozarazaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Nazoto niaranakao amin'ny tempolo isanandro izy rehetra sy namaky mofo tany an-tranony ary nihinan-kanina tamin'ny kafaliana sy fahatsoram-po. Niara-nideran'Andriamanitra sady tsara lasa tamin'ny vahoaka rehetra. Ary nanampy ny tompo isanandro ho isan'izy ireo ny olombonjena. Izany ary ny tenin'ny tompo.
isaorana ny Andriamanitra. Tunazimpini panorjana nui nunaranna na tau feisuru niva tunazimpini panorjana de Cristi tumquane mangia adobia tua vuvatara e tu Famanda ti significava Dori Israele ripiana cavine Famanda ti significava Dori Arona ripiana cavia Famanda ti significava Dori Mattau ciambua di tupe Famanda ti significava E paurinda l'uniato di tu Caiendo di dentro alla Sinisha pamanu ijai Niva tunazimpini panorjana Nui nunaranna na tau feisuru Niva tunazimpini panorjana De Cristi tumquane mangia Vateny masina faharoa taratasy voalohany Masindapiera apôstôly. Ry kristianina havana, isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindram-pony noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona ho amin'ny fanantenana velona azony lova tsy mety simba, tsy misy pentina, tsy mety levona zay voatahiry ho anareo any an-danitra dia ianareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena izay efa voninkaseho amin'ny andro farany. Ny fiheverana an'izany no iravoravoanareo nefa mbola tsy maintsy ampahorian'ny fitsapana samihafa vetivety ihany ianareo ka raha efa voazaha toetra ny finoanareo izay ambony lavitra noho ny volamena. Io anefa mba zahan-toetra amin'ny afo ihany na dia zavatra mety ho simba aza. Dia ho hita fa manjary dera sy voninahitra ary aja ho anareo zany amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy. Tia azy ianareo na dia mbola tsy nahita azy, na oviana aza. Mino azy ianareo na dia izao aza tsy mibanjina azy. Izany no iontanany finoanareo amin'ny hafaliana tsy ailazena sy be voninahitra sady matoky anareo fa azo ny antenainy finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratany Masindajoany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Noho ny arivany andro voalohany amin'ny herignandro, raha nirindrina ny varavaran'ny tragno ny voron'ny mpianany noho ny fahatahorana ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo agnivon'izy ireo sy nilaza tamin'ireo hoe,
ho aminareo ane ny fiadanana. No nefa nilazay zany izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahitany tompo. Dia ho indray izy tamin'izy ireo: ho aminareo ane ny fiadanana, tahaka naniranyraiko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa avy nilazay zany izy, dia nitsoka nanao tamin'izy ireo hoe: reso ny fagnahy masina, ny fahotana zay avelanareo dia ho voavela, ary ny fahotana zay ho tananareo dia ho voatagna. Fa i Toma, ilay atao hoe Didimo, anakiray amin'ny 12 lahy kosa, sy Mateo tamin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesoa. Ka hoy ireo mpianatra sasany taminy: efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy izy tamin'izy ireo: raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny lohaka ny fantsika, ka atsofoka eo amin'ny lohaka ny fantsika ny ratsan-tagnako, ary ateko amin'ny tratra ny tagnako, dia tsy ino aho. No ny afaka avalohana, raha mbola nivory tao an-tragno ihany ny mpianatra, sady tao koa i Toma, dia tonga i Jesoa, nefa nirindrina ny varavara. Nitsangana teo ampovoan'izy ireo izy, ka nivolagna tamin'izy ireo hoe: ho aminareo ane ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'ny Toma: ataovy eto ny ratsan-tagnanao, ka zaho ny tanako, ary aroso ny tananao, ka tefo eto amin'ny tratrako. Dia minoa fa aza malenkino. Dia namaly Toma ka nagnano taminy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy: mino anao ry Toma, satria nahita ahy. Sambotra izay tsy nahita ka mino. Maro koa ny fahagagana nataon'i Jesoa teo maso ny mpianany, no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa raha ny voasoratra ireto, mba ino anareo fa i Jesoa Kristy dia zanak'Andriamanitra, ary mba azaho anareo ny fiainana amin'ny agnarany, amin'ny finoana azy. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Izany ary ny teny ny tompo, Teraneo anao ry Kristy. Ry kristiana ava-malala, izao alahady manaraka ny paka zao no antsoina amin'ny teny latinina hoe Quasimodo, izay midika hoe mbola paka ihany koa, satria ny paka dia sinona fa i Kristy nitsangako velona ary eo anivosika izy, ary dia izay no asongadin'ny evanjely androany. Ka ity alahady faharoa ny paka ity no araka ny voalazasika zay andrenesasika ny masinday Toma ao amin'ny evanjely, raha nahitany Jesoa eo anivon'ny mpianatra, eo anivon'ny eglizy, ka nilazany nanambara ny finoana izy, nilaza Tompoko sy Andriamanitro. Tahaka ny masinday Toma koa isika tsirairay avy, rehefa mieky ny fahalementsika tahaka azy koa, ka nifanozo amin'ny Kristy marina tokoa, ary nandray ny fanomezan'ny fanahy masina ka mahatonga antsika hiaina ny finoana, hiaina ny famindrapon'Andriamanitra, ka afaka ilaza
tokoa Jesoa tompoko sy Andriamanitra ianao ka sy mahagaga ary raha nantsoin'ny Papa Masinday Joany Paoly faharoa ho alahadin'ny famindrapon'Andriamanitra ity alahady faharoa amin'ny Paka ity nanomboka tamin'ny 3 aprila 2000 izay taonan'ny famindrapo andro nananganana olo-masina ihany koa any Masimbavy Faustina izay nambaran'ny fomasin'i Jesoa ny mikasika an'izay famindrapon'Andriamanitra izay ary andro lehibe tokoa ho asika ity alahady ity satria ibanjinansika an'izay famindrapon'Andriamanitra izay ary ho ansika eto Madagasikara dia aoka hasiaro sika fa alahady tahaka izao tokoa no namoriny Lucien Botovasoa anireo olona marobe izay tao amin'ny sekolindrimatsera rehefa nodorana daholo ny eglizy ka sy afaka nivavaka ka navorony Lucien Botovasoa tao na kristianina na sy kristianina ka nentaniny ireo olona reo mbola taloha mikasika an'izany famindrapo zany mba hanana fo feno fitoniana feno famindrapo ka hampanjaka ny tena fihavanana marina izy raha teo moa dia antsoina hoe rabe fihavanana nefa izay indrindra tamin'iny alahady indrindra no nisamborana azy ary nitsarana azy ary namonoana azy ka amin'izao indrindra dia any avohim-peno ny fo sy ny saintsika ihany koa mankalaza an'izao andro izao izay andro ny famindrapo isika fa andro anaovana fivahinana masina amin'ny toerana namonoana an'i Lucien Botovasoa. Amin'ny Port Berger kosa dia andro koa izay isofandrano sy anokanana ny chapelle ny famindrapo ao Port Berger, eglizy lehibe izay natokana manokana ho an'ny famindrapon'Andriamanitra. Ho asika kosa moa dia aza dinisika fa eo akaikin'ny katedraly no efa 10 taona mahery zay 10 taona manko hoe no nitoeran'io chapelle ny famindrapo io ary raha misy vanim-potoana tena mila an'izay famindrapo izay dia izao andro sika izao andro izay lazaisika fa andro ny krizy ka izay indrindra ry kristianina ava-malala ny lohevitra atolotra ny eglizy amintsika androany amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra dia azo fitinina hoe mifalia isika menakavy eglizy kely mifalia isika olo raika ziaby ary oka ifankatia ao amin'ny tompo fa be famindrapo izy ka io famindrapo io tokoa no mampiombona satria sambatra izay malemy fanahy fantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy ary amaha zanak'Andriamanitra dia andovan'ny tany ka amin'izao andro etresika krizy izao indrindra araka ny voalaza teo no manakoako ansika io ve zany afatra manokana izany indrindra amin'izao sika miatrika ny sinody ary ny sinody tapany faharoa efa namberimberisika matetika fa ny toe-panahy fototra ny sinody dia isika olo raika ziaby miombona miaradia ka mifanasoa mifampisimbana miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana. Ry kristianina havana manenika ny fosika tokoa ny afalian'ny Paka mirehidretra ao amin'ny fosika tahaka ny nampirehidretra ny fon'ireo mpianatra tany Emaosy raha niona tamin'ny Kristy izy ireo ka ny raha misy faniriana ary amin'izao sika mamakivaky ny vanim-potoanan'ny Paka izao dia aoka mba hararotsika na dia eo aza ny fahasahiranana na dia eo aza ny asaloha na dia eo aza ny sedra maro isan-karazany engany ireny rehetra ireny no ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra sika entan'ny fanahy masina ka zary toerana ivotoerana ifampitrahofa sika amin'ny Jesoa ary ifampitrahofa sika samysika ary zay ny atao hoe synode ka afaliana mirehidretra aompo zaraina amin'ny hafa ny vokatra n'izay fifampitrahofana amin'ny Jesoa izay sy izay fifanjoa sika samysika izay ka mahatonga sika ifankatia ahay izara sy anambara ny vokatra ny Paka dia sinina fa ny afaliana sy ny fiadanana araky ny averimberisika matetika sy ilay fiadanana atolotra n'izao tontolo izao izay vokatry ny famoretana fa fiadanana manampy asika iroso lalindalina
koa amin'ny mahaolona, amin'ny fampandrosoana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Izay ny fiadanana omeny Kristy, satria ao anatin'ny fahalalana, ary ny fahalalana dia vokatry ny marina. Ary zay no antony averimberisika matetika hoe raha ny tena vokatry ny paka ho ansika dia ny fahamarinana, ary zay fahamarinana zay no mitondra ny tena fampandrosoana. Matoa isika mbola voapirety ny fahantrana, dia satria sy mivelona ny marina isika, ary noho ny sy fivelomasika ny marina izay dia sy mifanasoa isika, sy mifampisimbana, fa fanelikilika, satria samy tendakanina, samy tia-tena isika ka sy afaka ifanasoa. Ary indrisy sisy izay fahamarinana zay fa fisarambela sy no eo amintsika, ka sy afaka mifankatia, sy afaka mifanasoa marina tokoa isika, ka azagaga isika raha molitra fosiny ny fifamparabana ny paka amintsika, fa sy lentika ao am-posika. Ka izay indrindrary re kristianina havana am'izao alahady ny famindrapo izao, aoka mba ahay ampitony ny ampodiso toerana eo amintsika, ka hay ifanantona, ary izay mahafantatra fa ilaina izany mba itony vonina ifanantona, ka afaka ifampiresaka mba ahafahana mifamela heloka, satria izay fifamelan-keloka izay no vokatry ny mifamindrapo. Mivelona ny famindrapo isika, raha malemy fanahy, chapelle ny famindrapo isika, tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria isika, raha malemy fanahy, ary am'izay dia hitondra sika amin'ny fampitonina sara, ary am'izay afaka mifamela heloka tokoa isika araka ny voalaza sika teo. Ka eo atomboka sika eo anivon'ny fianakaviana, eglizy kely zany, eglizy fiambonana, eglizy iraka, eglizy fototra, ka mentefa eo amin'ny fiarahamonina, ary eo anivon'ny ty tanindrazana mamitsika ity. Amafisiny mivaky teny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly, ny lalana zay sy maintsy izorasika raha tisika zay fampitonina zay, raha tisika ny fifamelana, raha tisika ivelona n'izay famarinana zay, de sinona fa ny fahaizasika mifampizara, mifampitrotra, mifanozo. Io no ambaran'ny asan'ny apôstôly, nahazoto ireo mpino tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny famonjem-pivoriana, ary tamin'ny famakinan'ny mofo sy ny fivavahana rehetra. Izany no atao hoe synody, ary zay no ahafahasika miatrika an'izao krizy zao, dia ny fahazotosika mieno ny fampianarana hoentin'ny eglizy. Fantatra sika fa tsy misahatra ny papa mananatra sika, ny eveka, ny eglizy, ny ireo ray aman-dreny mpiangonana isasokaziny. Alalino ary ny finoansika, ny finoan'ny apôstôly, ny arabelona tamin'ny Kristy ireo sy ny eno azy, ka ohatra velonoansika kristianina izay nataon'izy ireo, fandrindra isika ao anatin'izao krizy izao, amin'izao vanim-potoanany synody izao. Mila mifanozo, mila mifampitrotra isika eto amin'ity tany mamitsika ity, zay azo lazaina fa potika ity trano be iombonana ity. Ka mila sika mifampitrotra, mila ansika miaona, mila miaradia, miara mifampidinika, miaraka mifampitandre, mifampiena, fa aza manao tahaka an'ireo mpianatra avy tany Jerosalema nakany Emaosy, zay ny saim-pantany no nentiny, ka na dia teo ampovoany teo azy Jesoa, dia sy nahitany Jesoa izy ireo. Mila fanetretena ny fifanjona sy ny fifampitrahofana sy ny fahaizana mifampiaina. Mila fanetretena, mila fahasorana, ary zay no natonga ny Jesoa nananatra azy ireo amin'ny teny mafy, ka ho fanehoasika ary fa miaino an' Jesoa sika, ary vokatry ny paka de oka sika azoto ifanantona, ifanozo, ifampitrotra, ary andalina ny finoansika tahaka an'ireo apôstôly. Ary zay moa no atao sika amin'ny alalan'ireny fankalazana sy fionana ireny. Raha ny eukaristia, ny fitoam-bavaka eto Madagasikara
Madagasikara moa no zary tena vokatry ny paka tokoa, de ho tahaka izao ve ny zava-misy eto amin'ity tanitsika ity? Raha samy mihaino radio sika, raha samy namaky gazety, raha samy nijery televizion amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara, dia feno ny fiangonana, feno ny eglizy. Ka raha ireny rehetra ireny moa zao no nivelona tokoa ny paka, dia mindro sy matoky aho fa sy tahaka izao ny zava-misy eto amin'ity nosy mamysika ity, eto amin'ny tanàna sika, eto amin'ny diocese misy asika. Ry kristianina ava malala, hiatrika ny fivoriana maro isika, ary anisan'ny fivoriana ny sinôda zay ketresika aoka toe-panahy paka no entsika manatanteraka izany. Hiatrika ny fanomanana ny kongresy ny FET, ny kongresy ny fikambanana rozery, ny kongresy eukaristika isika, ka oka ny toe-panahy eukaristika zay nankalazaisika mpaka raha nankalazaisika mankalaza ny eukaristia isika, no iainasika an'ireny fifampitrahofana, ireny fivoriana iarahasika manao ireny. Marina efa misy ny ezaka ataosika fa oka hanao dingana vaovao sika amin'izao manaraka ny paka, ary amin'izao alahady ny fankalazana ny famindrapo, ka hoentisika eo amin'ny fiainasika zay fankalazana izany. Ary anisany ezaka nataosika ny fahavitan'ny katesisy zay ny fanontana azy ho boky no sisa. Marina sy mora ny manao zavatra, okaresika azoto iaino ny fampianaran'ny eglizy, azoto amonjy ny fivoriana, na eo anivon'ny fikambanana masina, na ny firohotana, na ny vomiera, na eo anivon'ny eglizy fiombonana, fa ifampitrotra isika andinika n'izay fiainasika izay. Ka io ny Galilea nanyrahany Jeshoa an'ireo mpianatra raha tafasangako velona izy, ka lazany fa elo alalana sika eo amin'ny fiainantsika izy, ary zay nataony tamin'ireo mpianatra tany Emaosy, fa anjara sika no manokatra ny fo amam-panahisika, anokatra ny maso-pinoasika, anokatra ny tana-pinoasika, anokatra ny vava-pinoasika, anokatra ny sofo-pinoasika, ka amin'izay dia lay fo eukaristika no entisika miaradia, miombona isika mandray tanana, ka zary missionnaire irainy Jeshoa, ary zary tabernakla velona eo anivon'ny fiainasika andavanandro. Ararotsika ary izao paka izao mba hirososika lalindalina koa. Hitasika fa avy amin'io vaky-teny voalohany io, hitasika fa ny anarana ny tsy mitovy, fa fanao ny eglizy hatramin'ny voalohany zay fandresana tanana izay ho asika moa de fanatanterana ny asom-pinoana, ka raiso ary ny fandraisasika tanana, fa araky ny taratasy avy amin'ny flankevitra ekonomika zay nivakina amintsika ankehitriny, de enina isandrato ny vita batemiany no manatanteraka an'izany, ka mila ezaka isika. Ry kristianina ava malala, oko sapasika fa manome asina ny maha-katolika sika isika eo ve vita batemy amin'ny fanatanterahasika ny asom-pinoana ary fivelomana ny paka izay. Mampianatra sika koa i Masindahy-Piera ao amin'ny vaky-teny faharoa, mba amin'izao andro sarotra zay maro ny kivo isika, maro ny very fanahy mbola velona, mba anambara ny fanantenansika amin'ny mpiarabelona amintsika, ary zany ny vokatry ny paka. Isika feny fanantenana, raha izao tontolo zao ny very fanahy mbola velona ho isika manana ny Kristy, sy hoe nanafona ny fasana izy, sy hoe nanafona ny fahafatesana izy, sy hoe nanafona ny rofy sy ny fahoriana, fa misy dikany vaovao ny fasana fona, sy nanafona ny fasana izy, fa ny fasana ny fona, zany hoe resy lay rasy, ary ny rasy faratapony dia ny fahafatesana. Ka izay indrindra no ambara ny fanantenansika, ho indrindra i Masindahy-Piera manambara izany. Isoranay any Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tomponsika zay miteraka sika indray
araky ny habeny ny famindrapony no ny fisanganan'i Jesosy Kristy ho velona ho amin'ny fanantenana velona ahazony lova sy mety simba sy misy pentina sy misy levona. Izay fahazahoana ny lova izay no fanantenana ho asika ary sy ny lova io fa ilay mahazanak'Andriamanitra asika ary dia miverina amin'ny naharian'Andriamanitra asika hatramin'ny voalohany isika ary mivelona ny vocation izay napetrak'Andriamanitra ho ansika hatramin'ny voalohany. Ka raha ny olona izao tontolo izao miatrika izao krizy izao very fanaim-bola velona satria tsy misy repère ho isika, tsy misy fanantenana. Manana ny Kristy kosa isika, kristianina no anarasika, Kristy nandresiny rasy, Kristy famindrapo mpampiavana, manavao zary fahariana vaovao sika. Ka izay no ivelomasika ny vocation sika araky naharian'Andriamanitra ho ansika. Kristy velona no fanantenana ho ansika hoy Masindapiera, ka tonga sika ahazo ny lova sy mety simba na levona. Miaraka amin'izany fanantenana izany no manatanteraky ny adidy sy ny andraikitra fanompona eo amin'ny eglizy kely fianakaviana isika, eglizy fiombona, eglizy fototra, eglizy iraka, eo amin'ny fikambanana sy vomiera misy asika. Ary izay no fanantenana ambarany Masinday Thomas raha nanambarany finoana izy Tompoky sy Andriamanitra. Ary izay ihany koa no nihenany Lucien Botovasoa ka nahatonga azy ho vavolombelona. Ary mila vavolombelona tokoa zao andro iainasika izao, izay natao hoe martyr hoy Papa Masinday Paul Fahenina matoa miaino ny mpitoriteny izao tontolo izao satria mpitoriteny vavolombelona zany hoe iainany izay ambarany. Ary izay ny dikany averimberisika matetika ary irisika vokatry n'izao synody izao dia ny fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Engany isika izoro anambara amin'ireo manodidina sika fa i Kristy tafasangako velona dia miara-dalana amintsika tokoa ary izy ny tompo sy Andriamanitsika. Omeny Jesosy asika ny fanahany ka ananasika ny fiadanana, ananasika ny herim-po ilaina rehetra ahafahasika manambara ny vaovao mahafaly ary dia anambara manodidina amin'ny fiainansika amin'ny ataosika isika ny teny nataon'ireo apôstôly hoe efa nahita ny tompo tokoa izahay. Engany izao fankalazantsika ny alahady ny famindrapo izay mbola ao anatin'ny Paka izao, anampy isika irosy lalindalina koa amin'izay fiainam-pinoana izay ho mpiarabelona amintsika tokoa ny Jesosy ka matoky azy sika ka noho izay fitokisasika azy izay sady ho intan'ny fanahiny dia isika amin'izao andro iainasika izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona. Ry Jesosy azokinay io engany isy fiavozana ara-panay tokoa izahay ka ny famindraponao no anenikanay ho feno afaliana sy fanantenana izahay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ary na dia malemy azy izahay, na dia fatra-pisalasala zahay, na dia eo aza ny sedra maro fa indrindra amin'izao andro krizy izao dia irezo zahay ho tahaka ny Masinday Thomas, ho tahaka ny Lucien Botovasoa, olo sambatra iaiky fa ianao tokoa ny tompo sy Andriamanitra. Ho vonina anambary zany natramin'ny farafofonainay azy amin'izay dia ahay andray atanana ny fiainanay miaraka aminao zahay, ahay andray atanana ny fiainan'ny eglizy manomboka amin'ny fianakaviana eglizy kely ka hatraty amin'ny diocese. Ary amin'izay dia mijoro misangana tokoa izahay mianakavy. Masiny Maria reniny famindrapo ampianaro izahay alemy ka vonina ifandray amin'ny rehetra, ikasaka ny soiombonana, ifanasoa, ifampisimbina anatin'ny fahamarinana. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy tokoa ianao ka arovy izahay, arovy ny fianakaviana eglizy kely mba solavo amin'ny fakapanay ny fitiavatena ka mifanilikiloka. Mivavao anay mba hanjaka aminay ny famindrapo ka hay anampy ny hafa izahay ifanasoa ary ireo misedra ny mafy ahita ny famindrapon'Andriamanitra ka hay ifanazy izahay ary indrindra ho vonina miaro ny aina. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fahia.